raisinao fifaliana tombontsoa ny meona finaritra aminao indray atao anatin'ny fandarantsika ary afaka manohy ny dinidinika zay efa natombokontsika herinandro vitsivitsy lasa izay izao no io no loi FDB zay iarahantsika eto ary raisina ho tombontsoa ihany koa ny fananana ny pasteur Andriampanatina Fanera zay ampiasain'Andriamanitra fitaovana ampita ny atsara ny tenin'Andriamanitra amintsika mianakavy. Miarabanao pasteur tonga soa indray atao anatin'ny fandarana. Fifaliana mandrakariva namana tinono iaonana ary manona fiadanan-tompo aminao ankoa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ya. Izao no ino moa ny tena tanjon'i Jesosy ampahafantatra ny tenany amintsika tsirairay avy zay manaraka ny fandarana amin'ireo lohahevitra zay nosafidinao ho arafitra indray atao anatin'ny fandarantsika atao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Marina tokoa zany tia ampahafantatra ny tenany amintsika zany Jesosy raha ny tena marina namana dinao. Ny antony dia voalazan'le Jaona 7:17 hoe ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra zay tokana sady marina sy Jesosy Kristy. Ary mba tanteraka ihany koa ny tenin'ny Paoly ny teny Jesosy Kristy moa zany zay milaza amintsika amin'ny Jaona 7:14 ahitsika kristiana zay ten'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy mino an Jesosy fa anana fiainana mandrakizay. Izy apôstôly Paoly milaza izy hoe fantatro zay inoko izy apôstôly hafahafa zany hoe mino zavatra anankiray zay tsy fantatra fa mba tanteraka lay fiainana mandrakizay dia mila fantatra hoe iza no inonao dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Dia manome fomba Jesosy Kristy amin'ny alalan'ity fandiniana ataontsika ity amantara anazy hoe ahoana moa no anehoany ampahafantarany Jesosy ny tenany amintsika zay atanteraka le hoe ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra an Jesosy. Le hoe fampahafantarany Jesosy ny tenany zany dia tsy hoe fahalalana fotsiny hoe Jesosy dia ohatran'izao izy Jesosy dia teraka tariana sisa fa ny fahafantarana an Jesosy dia azahoantsika antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Zay zany le tia dinidinikintsika ty. Tena iankinanaina zany ny fahafantarana hoe iza Jesosy ary mahafinaritra fa tsy afeniny amintsika ny momba azy fa dia amin'ny alalan'ity fandarana ity izy milaza manao hoe izao no eny azy anomboka sika pasteur inona ny anomboantsika azy amin'ireo fanoharana maromaro zay nasehoan'i Jesosy anehoan'ny tenany. Ina re ndao hiditra amin'izay zany tsika ny ahafantarana an Jesosy Kristy hoe iza kay Jesosy ary ahoana no ampahafantarany Jesosy ny tenany amintsika ao amin'ny Baiboly ao amin'ny filazany tsara ny Jaona. Mahafinaritra ao amin'ny filazany tsara ny Jaona namana dinao no ahafantarantsika an'izay. Dia misy 7 ny fomba anehoany Jesosy ny tenany ao amin'ny filazany tsara ny Jaona. Tononiko le izy anaky 7 ny voalohany dia Jesosy no nofinaina. Izao no nofinaina hoy Jesosy amin'ny Jaona 9:1. Ny manaraka azy dia izao no fahazavana amin'ny Jaona 9:9. Ny fahatelo izao no vavahady hoy Jesosy amin'ny Jaona 10:10. Fahaefatra izao no mpiandry tsara amin'ny Jaona 10:10 ihany. Dia ny fahadimy izao no fananganana maty sy fiainana amin'ny Jaona 2:2. Ny fahaenina hoy Jesosy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana Jaona 2:4. Ary ny fahafito dia hoy Jesosy hoe izao no tena voaloboka amin'ny Jaona 5:5. Reo zany izy anaky 7 mahafinaritra ao amin'ny filazantsara ny Jaona no ahitantsika azy. Dia ndao tombotsika le izy hoe Jesosy no nofinaina araka ny teny Jesosy Kristy. Ndao hidirantsika hoe inona ny tiany Jesosy ho lazaina amintsika amin'izay identité an'izay mialatsina amin'izay le teny vahiny zay amin'izay maha izy azy zay hoe izao no nofinaina.
de andao mba amaky kely ny ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matio no andeha ho vaky itsika. Matio 4:9-5, 9-20, 1-20, ary 2-30. Matio 4:9, 9-20, 5-20, 9-20, dia 1-30 sy ny 2-30. Matio 4:9, 5-20 sy 9-20. Ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo de zay hoaninareo na zay hosotronareo, na ny amin'ny tenanareo sy zay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho reny va ianareo. De fa 1-30. De aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no hosotronay, na inona no tafianay, fa izany rehetra izany de katsahan'ny jentilisa fatratra, fa fantatra ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Zay Jesosy ny mofonaina, zay ny teny Jesosy dia milaza izy eo amin'ny matotoko 4 io, de izy hoe aza mana ny am'izay hoaninareo, hoy Jesosy, ny am'izay hosotronareo, fa fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokony ho anareo zany. Fa iza no mikatsaka zany fatratra ho sisa? Ny jentilisa. Zay de efa hitantsika zay tamin'ny fandarana tany aloha hoe aza manao mba tsy ho tahaka ny jentilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra fa mandeha araka ny filana fotsiny. De hoy Jesosy aza manany amin'ny hoaninareo ianareo, fa ny jentilisa mikatsaka n'izany fatratra izy, fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo, ny rainareo no anome hanina. Zay zany raha ohatra hoe azavaitsika izy, ny rainareo zay any an-danitra no anome anareo zay hoaninareo sy zay hosotronareo sy no tafianareo, sy ho tafianareo. Zay le izy. De ndao ary vaky itsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:9, Jaona 4:9, de vaky itsika ny 17 ka hatramin'ny 7. Jaona 4:9, 17 hatramin'ny 7. Aza miasa ahazo ny anina mety ho levona, fa ny anina zay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tomboka se. De hoy reo taminy, inona no ataonay mba hiasana ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika no taminy hoe izao no asan'Andriamanitra, de ninonareo izay ny rahiny. Zay Jesosy zao mitovy ale Matio 4:9 no teny Jesosy. Aza miasa ny am'izay izy ny teny Jesosy, aiza lisy zao amin'ny 17. Aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona. Zay le amafisin'ny Matio 4:9 hoe katsahany jentilisa fatratra ny amin'ny hoe inona no hoaninay. Sady zay kanefa fantatry ny rainareo zay ny an-danitra zay tokony hoaninareo. De amafisiny Jaona 4:9 izy Jesosy mihitsy no miteny eto, de aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny izy aozy izy omeny zanak'olona anareo. Zay zany hoe misy hanina zany maharitra mandrakizay omeny zanak'olona, omeny Jesosy. Zay mahatonga Jesosy hoe zany le mofinainy. De aza miasa ianareo, aza honany hanina mety levona eto an-tany zany, zay katsainy jentilisa fatratra. Ao amin'ny 3:30 ka hatramin'ny 4:30 ary Jaona 4:9 ihany. Jaona 4:9 ka ny 7:30 hatramin'ny 4:30. Fa ny mofon'Andriamanitra de ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy reo taminy, Tompo, omeo anay mandraika hariva izany mofo zany. Hoy Jesosy taminy, zany mofinaina zay manantona tsy mba honoana, ary zay mino tsy mba angetainta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino.
eo zany zao de efa manomboka mazava amitsika zany zao le hoe Jesosy mofinainy amin'ny fomba ahoana de ahoana ny fomba andraisana le hoe mofinaina zay koa zany izy hoe raha Jesosy milaza hoe zany mofinaina volaza amin'ny ten'Andriamanitra le izy amin'ny 5:telopolo hoy Jesosy izao ny mofinaina izay manatona tsy mba honona ary zay minoa tsy mba ngetety intsony. Zay zany ny fifandraisana an'le mofo, zay ny finanana azy. Izay manatona hoy Jesosy, izay manatona an' Jesosy tsy mba honona. De izay mino an' Jesosy de tsy angetety intsony. Zay zany finanana an'izy namana tinoa. Satria mety misy fantanena koa mipetraka mantsao an-tsaina hoe de ahoana moa zany le hoe Jesosy mofinaina, ahoana ny finanana zany, ahoana ny azahoana zany, satria na mpianatra azy eto de nangataka tamin' Jesosy hoe omeo an'izany mofo zany mandrakarivo zay ozizy asana mifangata mpianatra zany le hoe mofo arabaky teny sy le tia Jesosy lazaina hoe mofinaina hoe mofo zay nidina avy any mofon'Andriamanitra ozy izy fa ny mofon'Andriamanitra de le nidina avy any an-danitra ka manome fiainana ho azy zao tontolo zao 5:telopolo tsy mbola mifaritan' Jesosy ateo aloha hoe zany eli izy fa ozy Jesosy mofon'Andriamanitra, misy mofon'Andriamanitra nidina avy any an-danitra zay manome fiainana ho an'izao tontolo zao. De misy izy mitaitra ny mpianatra mofon'Andriamanitra omeo aza zay de teo am'izay Jesosy ny teny zany eli izy za le mofinainy de ny fomba andraisana an'le mofo izay manatona ao Jesosy de tsy manona, zay mino de tsy mangeteta. Fa ny mampietretra namana tino de amin'ny 5:telopolo amaranany azy de ozy izy hoe fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ianareo nahita an'le mofinaina, nahita ianareo le mofo zay nidina avy any an-danitra nefa tsy mino. Nanino ozy izy? Tsy mino. Tsy mino. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 2:1 ko ndao ny ambavaka itsika ahoana ny voalohany ny 2:1 zao ny vaky ny teny tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Zay raha namalala aika zany zay zany le mahazava-dehibe hoe inona ny fiatraikan'le hoe Jesosy ny mofinaina eo amin'ny fiainantsika. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Nomen'Andriamanitra le mofo avy any an-danitra de tsy iza fa Jesosy nomen'Andriamanitra zao tontolo zao le mofo avy any an-danitra fa zao tontolo zao tsy nandray azy. Satsy ary tsy nino an'ilay mofo avy any an-danitra, tsy nino an Jesosy Kristy. Ary na ny mpianatra tratran'izay koa eto hoe tsy mianatra ko tratran'izay fa ndao ny amaky toky sandena anankiray tsika namana tenao zay tsy hoe fampitandremana moa zany fa fampietreretana zay omeny Jesosy Kristy. Jaona toko 1 ihany tsy mety tsika loatra eto 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Jaona toko 1 ny 2:20 hatramin'ny 4:20. No ny ampitson'iny ny vahoaka zay nijanona teny ampitan'ny ranomasina de nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany ary Jesosy tsy mba niara-ny ondrana sambokely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo koa no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana sambokely izy ka nankany Kapernaomy hitady an' Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy dia hoy izy taminy raby eo oviana ny tonga teto ianao. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo fahamantarana fa noho ny nananareo ny mofo ka voky. Jerosara mametraka tsara Jesosy any am'le matoitoko fahenina zay le izy misy Jesosy aza mana izay hoaninareo fa fantatrina rainareo zay ny an-danitra fa tokony anareo zany fa ny jentilisa mikatsaka an'izany fatratra ozy izy zay eto an'izao misy olona voalaza eto
mitady an Jesosy hoe aizy Jesosy teo aizy lasa nipita aola izy nindrana tatsamokely de nipita de lasa koa le vahoaka nidra niloatra de nipita any koa de rehefa tonga tena pita nahita Jesosy de ozy izy le olona jereo tsara le fantany olona efa ela venao teto ohatra milaza zany hoe efa nanony mofo ianao satria talohan'io nampinana mofo andro zareo ane Jesosy zay le zay tantara io namana tena hoe ny nampinana Jesosy mofo olona tsomby 5,000 zay io Jaona toko fahinina io de nahita zay reto voaka reto dia lasa nitady an Jesosy aizy Jesosy de rehefa nahita an Jesosy mampitrehitra le fanontaniandrareo tompo rahaby eo efa ela venao teto efa nisy fizarana mofo ohatra ohatra zay izy efa nizara mofo ianao efa ela venao tonga teto izany efa nazo na ohatra tena mahitsy ny teny Jesosy amin'ny andiny faina amin'ny telopolo de ozy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana tsy noho ny asa zay nataoko no hitadiavanareo ahy fa noho ny mihinananareo ny mofo kavoky ryavana malala zay ny mahatonga Jesosy tia mampafantatra atsika hoe izy mofonaina misy mofo ane eto amin'ity tany zao tolo zao ty mofo zay mahavoky de ny olona zany zay zany afatreto namanadiny misy olona mitady an Jesosy mba hinana mofo kavoky de le mofo tiany hoanina tsy Jesosy le mofonaina fa le mofo mety levina zay le izy zay zany hoe fatatsika marina ve Jesosy hoe izy akay Jesosy mofonaina ne izy zay nidina avy any an-danitra nomen'Andriamanitra ho atsika mba hanana fiaina mandrakizay zay mino azy zay mandray azy zay Jesosy de ianao zany rehefa mitady an Jesosy rehefa manantona an Jesosy dia tsy mba hinanana an'le mofo mety levina fa mba hinananao sy andraisanao an'le mofonaina de Jesosy mihitsy zany ka hanana fiainana mandrakizay ianao araka ny teny Jesosy hoe zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ao amin'ny Jaona toko fahenina no milaza an'izay de ny toyny sy manaraka moa zany amafisiny Jesosy zay fanazavany izay ndao fimpitiantsika ny afatra ary mahakasika an'le hoe Jesosy no mofonaina ao amaky toko sy andeny ray tsika Jaona toko fahenina dia ho vakitsika ny andiny fa 1:30 2:30 ary ny fa 7:70 Jaona toko fahenina ny andiny fa 1:30 2:30 ary ny 7:70 ny razantsika ny hinana ny manantany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny de hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra andeny 7:70 ny razanareo ny hinana ny manantany anefitra nefa maty ihany eto zao mizavatra tiany Jesosy apetraka tsara sy azavaina tsara anko satria ny mana avezaka ny mana tany anefitra avy any an-danitra ny mana ny latsaka avy any an-danitra ny mana mofo avy any an-danitra ny mana fa tsy namboariny zanak'Israely teto an-tany de ozy Jesosy tandremo fa ny razanareo ny zanak'Israely nihinana mana nihinana mofo mena avy any an-danitra fa nanino izy izy maty ihany ozy izy fa ny raiko hoy Jesosy no milaza izy amin'ny andiny 2:30 tsy Mosesy ozy izy no nanome anareo ny mofo avy any tany an-danitra aike zay ny tiany Jesosy ampahasivina ny reto olona reto hoe ny zanak'Israely nihinana mofo avy any an-danitra izy manana anarana tsy Mosesy nanome anazy an'izay mofo zay ozy izy
fandriamanitra no nanome anareo ny tena eto am'izay le mahafinaritra ny baiboly namanadinao a fa fa niraiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra aika zany le mana tsy tena le mofo avy any an-danitra le mana satria mbola mety levona le manany sady zay mbola nao nandray rahapeso zay fa andriamanitra no tena nanome an'le mofo avy any an-danitra de tsy iza fa jesosy kristy jesosy de mampieritrehitra namanadinao de niteny jesosy malaza-nareo mihinana mofo avy any an-danitra izy fa maty ihany maty ihany eo zany izy namanadinao aika zay niteny jesosy ato angamba naryavana malala e ny am'le hoe zany nofinainy raha tsy teo faty ianao dia le mofo avy any an-danitra no tokony hoaninao zay ne niteny jesosy ampitainy fiainana mandrakizay mihitsy zay le mofo raha tsy teo faty ianao dia le mofo avy any an-danitra zay omen'ny ray le tena mofo avy any an-danitra zay ny tokony hoaninao fa azadiny ny zanak'Israely nihinana mofo avy any an-danitra koa izy fa maty any izy satria tsy le tena mofo avy any an-danitra no nohaniny mana no nohaniny fa jereo tsara fa ny zanak'Israely misy hevitra ambadika be izy io namana mahalinana izy te hoe nahoana ny zanak'Israely no maty any kanefa nihinana mofo avy any an-danitra satria tsy nino ane ny zanak'Israely tsy nino aika le mofo avy any an-danitra nomenana azy iny tandindona niny tandindony Jesosy Kristy de efa nihinana niny mofo iny zareo de tsy le ina moa sy zany tsy le tena eviny na tsy le tena endrika le tena izy zay asehon'le mana no nieritreretiny sy noraisiny fa ataony hoe mofo ty iny tomboko mofomofo tony sady zay le tena zanak'Israely hoe leo antomboko mofomofo tony zay izy satria tsy fantany zay le hoe ny fiainana mandrakizay de mahafantatra an Jesosy tsy fantany fa iny mofo zay nomen'Andriamanitra iny zay miantoka ny fiainana tany anefitra nandritra ny taona maro 7 taona nisy tany anefitra tsy tapaka mofo tsy tapaka hanina nomen'Andriamanitra hanina mofo isan'andro avy any an-danitra ay tandindony Jesosy aniny le tena mofo nidina avy any an-danitra fa ny fandraisan'ny zanak'Israely azy ko mofomofo zavatra hohanina maty any izy izy ny baiboly izy Jesosy nihinana an'le mofo izy fa maty any izy tsy nanana fiainana mandrakizay zany izy fa raha tena nihinana an'le mofo avy any an-danitra izy de tsy iza fa Jesosy Kristy de nanana fiainana mandrakizay izy mahafinaritra le ten'Andriamanitra ary dia lesona lehibe ho antsika izany am'izao andro faran'izao tahaka nyreto vahoaka nitady an' Jesosy reto ny akabiazan'ny olona am'izao fotoana izao mitady an' Jesosy mba hinanana mofo zay mety levona zay fa isika kosa zany manaraka ny fandarana de nanana tombontsoa mahafantatra fa kay ny mofo zay arosin'Andriamanitra ao antsika dia i Jesosy ilay miteny hoe za no mofinaina ary ny fahafantarana azy izy pasteur teo dia zany inge ny fiainana mandrakizay mahafantatra n'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zay ny raha iny tena mahafinaritra le fanazavanao pasteur satry foana mbola hijanona eto kanefa ny famataranandro de mametra antsika koa andeha tena mavaka indray ary zany loha hevitra saropady ary iankinana inay zany hiaraka fiavakitsika Jesosy tompona eo fantatray fa ianao no mofinaina ianao le mofo velona nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty zay rehetra mino mandray anao ary manatona anao fanana fiainana mandrakizay aoka mba tena andray an'izany mofinaina zany izahay tsirairay avy ka mba tsy ho faty izahay fa azo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay aoka tsy ho variana hikatsaka ny mofo zay mety levona eto amin'ity tany ity izahay fa ampio zay mba handray anao tokoa eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amen de isaorantsika Andriamanitra nanomeny zany loha hevitra tena iankinana inay zany isaorantsika ny
pasteur Andriampartina Fanerana naiko fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra isaorantsika ireo teknisianina izay nampifandray antsika tamin'ny sary sy ny feo ary isaorana indrindra ianao mpanaraka ny fandarana izay mbola omeny fotoana indray amin'ny toy nyity fandarantsika ity samy ivitain'Andriamanitra.